Harena voajanahary anisan'ny mampandrosona lafiny ara-toe-karena sy manampy ny malagasy eo amin'ny sehampiariana ny harena anaty rano. Mifandraika amin'izany indrindra ny atrikasa izay notanterahana nandritry ny 2 andro tao amin'ny motel Nosy Antananarivo dia ny 1 sy ny 12 Jolay 2024. Atrikasa izay nokarakarain'ny ministera fambolena sy fiompiana ary ny jona tamin'ny alalan'ny tetikasa Soefish 2. Toy ny efa natao tamin'ny herintaona tahaka izao ihany moa dia ny momba ny paikady-pirenena ho amin'ny fikarohana ny harena anaty rano izay niarahana tamin'ireo mpisehatra rehetra sy ireo mpikaroka manerana ny Madagasikara na ny ivon-toeram-pikarohana moa izany. Ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana indrindra moa ny ministera ny fambolena fiompiana ary ny jona dia mametraka ao amin'ny programa hoe ny fametrahana mangarahara ny fitantanana maharitra ny harena anaty rano. Izany hoe ny fitantanana maharitra zany tsy ho tonga raha tsy misy ny voka-pikarohana. Zany hoe raha tsy tena voafehy tanteraka ny mombamomba ny harena anaty rano dia tsy afaka ametraka an'izany paikady fitantanana maharitra zany isika. Ka izay indrindra no iantsonan'ireo mpisehatra rehetrarehetra mba hampitovy fomba fijery amin'ny fitondram-panjakana hoe tia ny filana ny fikarohana eo amin'ny fitantanana maharitra ny harena voajanahary. Izay no dinidinika ho atao mandritra n'ity 2 andro. Ny tsambia dia ny fandrindrana miaraka mba ho tena hoe voka-pikarohana tokony ho ampiasaina amin'ny fitantanana ny harena voajanahary an-dranomasina eto Madagasikara. Ny faharoa dia inona ny laharam-pahamehana ary ny fahatelo koa moa zany ahoana ny mécanisme de financement na ny oentimana oentina mampandeha an'io rafitra io. Ary ny fahefitra farany dia mahakasika ny fiarah-miasa amin'ireo mpiara-miombonantoka. Nantsona eto ny mpiara-miombonantoka na ny ONG zany na ny partenaire rehetrarehetra misehatra amin'ny fikarohana mba hiaraka molavola ny paikady zay mba hoe mipetraka ilay rafitra misy ny rafitra ny lalàna sy ny arabola dia eo ny mpanohana an'izay rafitra zay amin'ny mpiara-miombonantoka. Arak'izany zava-dehibe ny fangaharahana izany fitantanana izany eto amin'ny tany sy ny firenena. Misy ary ny tanjona tiana hotratrarina izay mitondra amin'ny fampandrosoana sy ho fampiroboroboana ny harena anaty rano ka ahafahana mametraka vokatra maharitra mba ho vainjavy. Raha ny nambara hatrany dia efa mihatro paikady io amin'izao fotoana izao ary maharitra 5 taona ny fampiarana izany ka avaozina manaraka ny toetrandro. Manana andraikitra lehibe ao anatin'izany moa ny tetikasa Soefish raha nambara ny mpandrindra nasionaly ny izany tetikasa izany. Tetikasa Soefish 2 dia manohana ny ministera andraikitra ny jona sy ny fiompiana anaty rano amin'ny lafiny hoe andrindrana n'izany atao hoe fikarohana ara-tsiantifika sy fikarohana miatra izany satria araka nambarako teo hoe sarobidy ho an'ny firenena zany ary sarobidy ho an'ny sehatra ny tetikasa zany dia manohana ny fampandehanana an'io plan de mise en œuvre ny stratégie io miaraka amin'ireo mpiara-miombonantoka hafa ihany koa fa tsy voatery hoe nisy Soefish irery ihany. Tao anatin'ny atrikasa moa zany dia nisy ny hoe fametrahana vondrona zany atao hoe fikarohana izay hitambaran'ireo efa entité rehetra mpikaroka amin'izao fotoana izao. Ary izany zany dia ahazahoana sehatra ambonimbony kokoa ny eo amin'ny ataontsika hoe mialatsiny amin'ny teny vahiny hoe coordination an'io fikarohana io asa-pikarohana io. Izay zany ny tena sarobidy indrindra aloha ny fametrahana an'izay. Avy eo dia manaraka zany hoe inona ny asa ho ataon'io sehatra anankiray fitantanana vaovao io ary dia anatanteraka an'izany daholo ny ratsa mangaika izay tokony hifanaraka amin'izany na ataontsika hoe eto anivon'ny ministera misehatra ny jona sy ny harena anaty rano na any amin'ny ministera mikasika ny fampianarana sy ny fikarohana ara-tsiantifika. Nandritra ny atrikasa dia nandray anjara mavitrika tamin'ny asam-bondrona ireo mpandray anjara rehetra ahafahana manatsara sy manantanteraka ireo teboka lehibe amin'ity paikady-pirenena ity sy ho fampitoviana ny fomba fijery. Na izany aza nefa dia ho amafisina hatrany ny fiarah-miasa ary hatevenina ny fikarohana mba ahafahana miaina ara-dalàna ka hanana fahaleovan-tena ara-tsakafo araka ny voafaritra ao anatin'ny venorano fahasivy.